Faly mirabanao indray hiaraka mandinika ny amin'ny tombotsika amin'ny fahalalana ny Kristy sika ary dia maniry ny fitahin'ny tompo aminao eo ampiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra. Efa ambaratsika eto hatrany isaky ny manomboka ny fotoana tahaka izao ny mahazava-dehibe ny ahafantarantsika bebe kokoa hatrany ny olona izay mifanerasera amintsika. Ka eto raha mandinika ny amin'ny Jesosy Tompo isika dia hampitombo bebe kokoa hatrany sady hahatsaratsara kokoa hatrany ny fifandraisantsika aminy, ny fahafantarantsika ny momba azy. Tamin'ny lasa isika dia nandinika ny anarany hoe Jesosy na Jesosy ary ny fakafakaitsika tamin'izany ny hevitry zany anarany zany ny mety ho vokatry ny fahafantarantsika ny hevitry ny anarany teo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fifandraisantsika aminy, amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Anio sika dia andinika anarana anankiray zay nentin'ny Tompo ihany koa. Ary inoko marimarina fa hiara-mifaly amiko ianao raha hamantatra bebe kokoa hatrany ny momba any Jesosy. Ka ny anarany zay hodinitsika anio dia anarana fiantsoana azy ihany koa ao amin'ny soratra masina hoe Kristy. Alohan'izany anefa dia tsara raha mbola hiara-mivavaka aleo isika. Amin'ny fanendrentena indray Andriamanitra no isaoranay sy ankalazanay ny anaranao. Amin'izao fotoana izao raha afaka hiaraka mamakafaka sy hiara-mandinika ny fanambarana efa nataonao zahay. Ny amin'ny Jesosy Tomponay, lay nirahinao tetỳ an-tany hamonjy anay, efa fantatray ny amin'ny rany sarobidy amin'ny maha Jesosy azy. Andriamanitra tonga nofo hanolotra ny rany hamonjy anay ho afaka tamin'ny fahotanay. Misaotra anao zay ny amin'izany fahalalana izany. Azonay matoky fa raha miaiky ny fahotanay zay dia mamela heloka anay lay nanolotra ny Jesosy zanany hisolovoinanay teo ambony hazo fijaliana. Anio zay dia mbola te hitombo amin'ny fahalalana azy, ko mangataka anao zay ry fanahy masin'Andriamanitra ampianaro zahay. Sokafo ny fo, sokafo ny saina, sokafo ny eritreritra mba hitoerany teninao ao am-ponay ary dia hitombo hatrany ny fitiavanay hifanerasera amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra, satria izany raha teo Jesosy Tomponay eo no sitrakao. Ary na iza manovy fahalalana vaovaovy amin'ny teninao dia anana firaisana tsaratsara kokoa sy bebe kokoa hatrany aminao izy mba ho voninahitra ao ny fiainany eto amin'izao tany izao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny anaran'i Jesosy faharoa zay hodinitsika dia ny hoe Kristy. Ny teny hoe Kristy dia hitatsika anonana an Jesosy Tompo ihany koa. Teny Grika izy io ary ny dikany amin'ny teny Hebreo dia ny hoe Mesia. Ary ny heviny dia hoe voaositra. Lay masin'Andriamanitra voaositra no azontsika andikana ny teny hoe Kristy. Lay voaositra Andriamanitra. Ovakintsika ange ny teny vitsivitsy manambara izany anarana izany. Ao amin'ny Mateo 9:40 no anankiray amin'izay hitantsika izany ary teny nahafapo an Jesosy mihitsy ny valim-panontaniana napetrany tamin'ny mpianany. Ao amin'ny Mateo 9:40 andininy 17 ka hatramin'ny andininy 19 no ovakintsika. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Jesosy dia nanontany mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Andininy 17 dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drà no naneo anao zany fa ny raiko
izay any an-danitra. Zavatra nahaliana ny tompo ary ohatrany hoe raha fantarina ny hoe Jesosy tompo dia mahalala ny zavatra rehetra kanefa mametraka fanontaniana de tahaka ny hoe mba makafana ny mpianatra ve izy sa mba te hahalala ny hevitry ny mpianatra efa fantany ene ny ao an-tsain'ny olona raha vao mbola tsy miteny akory ianao dia efa fantany ny ao an-tsainao fa zany hoe mba tiany hiloka avy eo ambavan'ny mpianatra zay mba fahalalan'ny olona azy tena nontan'ny mpianana izy ary mazava loatra fa ireo mpianan'ireo de nilaza fa Jesosy dia Jeremia na Eli ozy ny sasany, Jaona mpanao batisa ozy ny sasany, de hoy ny tompo hoe fa ianareo kosa, ianareo miaraka amiko reo, ianareo mifanerasera amiko isan'andro reo, ireo nanaiky mpianatra reo, iza ny tena mba fahalalanareo ahy. Anankiray amin'ny valiteny zay nahafapo ny tompo de ny hoe ianao no Kristy. Ianao no Kristy. Ianao no voaositra. Ianao no lay voaositra Andriamanitra. Ary marina zany. Satria raha mijery ny lioka toko fahaefatra isika, filazantsara ny lioka toko fahaefatra, azo lazaina hoe ny nanomboan'ny tompo ny asa fanompoana nataony teto am'izao tontolo zao. Raha vo avy nalay ny devoly fanahy izy dia niverina nakany Galily. Ary rehefa tonga tao Galily izy, tonga tao Nazareta, dia niditra tao amin'ny sinagogy izy tamin'ny andro sabata ary nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra ny momba azy, hanambara ny maha Mesi azy, ny maha voaositra azy. Dia hoy ny voasoratra ao amin'ny lioka toko fahaefatra, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, satria nanosotrahy hitory teny somahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka ny nampahoriana, hitory taona akasitrahan'i Jehova. Ary rehefa naoriny ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Izy zany ny tao amin'ny sinagoga tany Galily, tao Nazareta, rehefa namaky ny teny voasoratra tao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny faminaniany Isaia mpaminany izy, dia nambarany fa izy tokoa no Kristy, satria izao no voalaza ao hoe ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko, satria nanosotrahy izy. Izao no lay Mesi voaosony, hanao an'izao, hanao an'izao, hanao an'izao. Ary dia nambarany mazava moa no hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany voasoratra izany. Izany hoe ny mpianatra nanambara izy no Kristy. Jesosy tompo nanamafy fa izy no Kristy. Ary ao amin'ny Mateo toko fahaenina amby roapolo, alohan'ny hanameloana azy, ary anankiray am'izay nanameloana azy moa de izany raha teo ao amin'ny toko fahaenina amby roapolo, Mateo toko fahaenina amby roapolo ka ny andininy fa 13 de izao no voalaza. Manomboka amin'ny andininy fa 12 dia nitsangana ny mpisorona beka nanao tamin'i Jesosy hoe tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no ampangana reto anao? Nefa tsy niteny Jesosy. De hoy ny mpisorona be taminy, ampianianitro amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy voalazanao. Ary ao amin'ny Jaona toko fahaefatra ny andininy fa 4 dia ahitantsika ihany koa na resaka ny fanaovany tam'ilay vehivavy teo ampatsakany Sikara. Ary
Izao ny tenin'io vehivavy io, fady amby roapolo, ora vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia, lay atao hoe Kristy. Ka rehefa tonga izy, dia ambarany amintsika zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao no izy. Reo andin-tsoratra masina vitsivitsy no vakiantsika ireo dia manambara amintsika fa Jesosy marina no Kristy voaositr'Andriamanitra. Ary raha ny ao amin'ny lioka no vakiantsika teo no diniantsika dia ahitantsika ny hoe inona ary no nanosoran'Andriamanitra azy. Inona no nahavoasitra azy ary inona no nanosoran'Andriamanitra azy. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Mitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Ahoana moa zany? Inona ny soa mahafaly? Teny soa mahafaly. Ny anjely raha nanambarany amin'i Jesosy teraka tany mpihinanam-bilona, dia hoy izy hoe aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho. Fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ny teny soa mahafaly dia teny manaisotra alahelo, teny mitondra fampaherezana, teny mitondra aina vaovao. Mba alao sary an-tsaina nge, indro anao sahiran-tsaina mafy de mafy, satria mila vola ataontsika hoe 10 000 fotsiny azy ianao. Tena ilainao zao ankehitriny zao le 10 000. Malahelo de 10 000 moa de tsy misy atao am-pelantanako. Andray kanjo tamin'izay fotoan'izay indrindra, indro nisy olona nandondona tao an-trano. Dondoniny ianao, ato ve raha matoranina nandre matoranina tompo? Eny tompoko. Mandrosoa ianao nampandrosoina. Inona ny nentiny? Ty tompoko nisy taratasy ho anao tany amin'ny andre matoranina fa nanananao vola onisika, tia teriny aminao ny vola le nysamboriny tany aminao. Akory ny hafalianao? Hoadray, vaovao mahafaly ranga ny nentinao. Misaotra tompoko. Ry havana, iza moa ny olona tena malahelo? Iza ny olona tena malahelo? Ny olona tsy manana fanantenanany amin'ny fiainana. Zany ny olona tena faran'izay mahantra, tsy manana fanantenany eo amin'ny fiainana. Misy teny soa mahafaly nentiny lay Kristy anefa nanosorana azy. De izao, ny anome anao fiainana mandrakizay. Izany ny tena vaovao mahafaly omena ny olona malahelo. Malahelo tsy manana fanantenanany amin'ny hoavy, tsy manana fanantenanany amin'ny any akotra, tsy manana fanantenana ny eto amin'izao tontolo zao efa sahirana izy. Ny any akotra moa de tsy fantatra tsony, nefa misy vaovao mahafaly nentin'ny Tompo. Nambarany mazava tsara zany ary nataony ho famehezana ny antony nahatongavany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary zany teny soa mahafaly zany de nomena ho an'ny malahelo am-panahy, sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Lay Kristy no soranary, lay voaositr'Andriamanitra de tonga hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Aminao zay tsy manana fanantenana, ianao indrindra, ianao no irin'ny Tompo mena fiainana mandrakizay, ary lay voaositra no mitondro zany ho anao. Inona koa ny nanosorana azy, mahamesia azy, hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy. Zao ny teniny ray andro, raha zay manota dia andevon'ny ota, fa raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mpifatotra hoe tovolahy iray tena nafatotry ny sigara mafy mihitsy izy, ary mba niezaka ihany hiala nefa tsy afaka. Rehefa niova fo izy, tonga olom-baovao, de afaka tamin'izany fatorany zany izy. De hoy izy hoe ka tamina mbola nifoka sigara ne ka tsy fantatro hoe mifatotra e. Fa de veriko hoe zany ny tanora ka. Zany ny tanora mba mifoka ohatran'ny zalahy, tsy fantatro hoe mpifatotra aho izy. Fa noho ny afaka tao aho vao fantatro hoe tena nafatotry ny orona tsigara kely iny aho. Tsy navelany aho raha tsy mitady azy, nafatony foana.
misy zay mamatotra antsika ry havany, mamatotra antsika dia ny fahotana zany. Everin'ny olona fa tsy mifatotra izy raha zatra mijangajanga, raha tsy manana zavatra kendrena fa tsy nitady vola, nitady arena, anao ny fahafinaretiny to am'izao tontolo zao, tsy fantany fa mpifatotra izy, tsy fantany zany. Ary maonena nefa jerenao ange, ianareo mba efa nijery an'ireny marionnette kely reny, le marionnette le sary ampandihizin'ny olona reny, ianao mijery de to le sary tokoa no mandihy. Kanjo izy reny ke misy kifehy kely mamatotra azy de ampandihizin'le olona ary ambadika ary izy de mandihy, ary tsy afaka mandaha fa tsy maintsy manao arak'izay hitarian'le tady kely azy iny. Ny fahotana ka tady iazona ny satana antsika, ary any ambadika any satana, asaino miteny fotsiny hoe tsy misy izy, nefa izy eny mampiteny anao ao ambadika ao e. Ary zany no nahatongavan'ny Tompo hanapatapaka ireny fatorana ireny. Ilay Mesia ny nahatongavany de ny hanafaka anao, tsy afatotry ny gadran'ny satana intsony, ho tonga olo nafaka ianao. Hanitra raha tonga teto tany ny Tompo, firifiry moa ny olona nampijaliany demonia, no tapahany ny gadran'ny demonia, navoaka ny demonia, sitrana ireny olona reny, afaka ireny olona reny. Firifiry ny olona nafatotra tamin'ny fijangajangana, ry Maria Magdalenina zany demonia 7 niaraka namatotra azy, kanefa tonga amany mpifatotra izy. Izany nahatongavana izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy. De manontany anao ary inona io zavatra mbola mamatotra anao io? Inona io fahazarany ratsy mbola mamatotra anao io? Inona io kofeky mbola mamatotra anao io? Ny nahatongavan' Jesosy anie de ny hanafaka anao, tsy ho andevoziny zany fatorana izany intsony, izany nahatongavany. Ko raha mety ianao de ho izy hoe zaho anie ny maha Kristy ahy, naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra lay nanositra ahy. Tamin'ny andro ny ady lehibe farany hono ry havana dia nisy efa resy zao ny Almanina, kanefa mbola misy olona ihany gadrany, ary mbola migadra any, tsy mahalala manko reo olona reo hoe efa vita ny ady, efa resy, saingy mbola ao reo olona reo. Ry havana, ny devoly de efa noresen'ny Tompo, efa vita ny ady teo amin'ny alifijaliana. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo de nilaza hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, zay manatonahy tonga olo nafaka, ary izy no mitondra fahafahana. Saingy zao le olona ny tsy manaiky izany fanambarana zany, ny antsoantso efa atao, efa tonga ny mpamonjy, efa tonga ny mpanafaka amin'ny fatorana, saingy ny olona neny tsy mety manatona azy, ny olona tsy mety manaiky. Ary zany aza ny nahatonga azy hanontany ray andro hoe inona ny tianao ataoko aminao? Tamin'ny anankiraiky io nanontaniany hoe teo sitrana ve ianao? Na de eo aza ny fahafahana, na de eo aza ny fahafahana, dia mety tsy afaka ihany le olona. Misy tantara tahaka izao azahoana mandray zany hevitra izany. Indro misy prisonnier anankiray, ary prisonnier io dia voaheloka ao faty. Nisy anefa olona nangataka famitsorana ho azy, ary de nahazo famitsorana izy. Ilay rangaha anefa alao sary an-tsaina hoe ao an-trano maisina izy, efa tena mamoy fo, fa voaheloka ao faty aho, tsy misy hevitra tsony fa efa voaheloka ao faty aho, fa be loatra ny fahotana nataoko, voaheloka ao faty aho, ary de tsy nanana fanantenana intsony izy. Nisy olona nefa tany ambadika nangataka famelan-keloka tanteraka ho azy, ary noho ny famindram-pony grâce présidentielle de nomena azy ny grâce présidentielle, de nentina tany aminy grâce présidentielle. Nefa rehefa tonga tany aminy zany, nilazany izy ity ane ny taratasy, ity ny taratasy, andeha mivoaka amin'ny prison ianao, fa afaka ianao, nahazo grâce présidentielle ianao. Zao anefa ny zavatra nitranga, alao sary an-tsaina hoe inona koa tsy mariny zany rangaha, za ve olo efa sahala am'zao nataoko zao? Tsy mariny zany, fa za tsy mino an'izany a. De tsy nety nivoaka tao an-trano maizina izy,
noho ny tsy finoany ny grâce présidentielle zay fanomena azy. De inona ny zava-nisy rehefa tonga tany amin'ny président ny filazana fa hoe tsy nanaiky ary tsy nino ny grâce ny famitsorakeloka anomenao izy andriamatoa président, de novana lay lalàna famitsorakeloka ka izao no natao ao anatiny hoe elohinao faty izy noho ny tsy nanekeny sy tsy nandraisany ny famelan-keloka anomen'ny mpanjaka. Tahaka izany ry havana no manameloka atsika rehefa tonga lay Kristy voaositra hanafaka ny mpifatotra ny solovoina antsika, hanafaka atsika ampelantanan'ny Satana, nefa tsy mety manaiky izany famitsorakeloka izany sika, tsy mety mino izany antony na nosorana ny Kristy hanafaka ny mpifatotra zany sika, de izao no antony anamelohana antsika satria tsy nino ianao ka izany no antony anamelohana anao. Voaheloka noho ny tsy finoana izy satria tsy nanaiky handray ny famelan-keloka netin'lay voaositra hitondra fanafahana ho an'ny mpifatotra. Fa ny anankiray fampahiratana amin'ny jamba anafaka zay nampahoriana, fampahiratana amin'ny jamba hoe raha misy olona mijaly eto ambonin'ny tany ry havana de ny olona mba te ahita fa tsy mahita, olona mampalahelo zany, miraparapa anaty aisina. Ary izany no zava-misy ny olona jamba dia maizina foana ny fiainany, na misy masoandro azy eo maizina ny fiainany. Mahagaga ry havana de nisy mpaminany ny antsoantso amin'ny andro atoandro, indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizimpito manarona ny firenena. Jesosy tompo taty aoriana de nilaza hoe izao ny fahazavana zao tontolo zao, zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina tahaka ny jamba fa manana fahazavana aina. Izany hoe raha mbola tsy manaraka lay voaositra ny olona, mbola tsy noazavain'ny tenin'lay voaositra ny olona, tsy noazavain'ny tenin'ny Kristy ny fiainany, na de mahiratra aza ny masony, jamba izy. Ary zany na tonga ny mpaminany ana hoe iza moa no jamba manamaso tsy ny mpanompoko, nahoana satria na de eo aza ny tenin'Andriamanitra mahiratra ny masony fa tsy mahita, tsy manaraka zany tenin'Andriamanitra zany izy. Koa eto ary havana tsara ny hahafantarantsika fa ilay teny hoe Kristy manambara hoe voaositra de manan-javatra ny tanterahina teto an-tany izy. Itoro vaovao mahafaly aminao ny amin'ny famonjena, hanafaka anao amin'ny fatorany Satana ary ampahiratra ny masonao, ahitanao ny zavatra tena marina ka tsy andeha miraparapa intsony ianao. Zay teny mampiraparapa ny olona ry havana dia ny tsy fahalalany ho avy, mahatonga azy mila vonjy any amin'ny mpanandro sy ny mpizikidy sy zay manao azy tsondrin-javatra sy ny karaza, any amin'ny razana, any amin'ny vato, any amin'ny tendrombohitra, any amin'ny loasa, any amin'ny renirano. Inona no antony? Satria jamba izy raha ny ho avy ny jerena. Fa izay rehetra mahafantatra ny Kristy tompo kosa de fantany ny ho aviny, tsy atahorany ny ho aviny, azo antoka ny ho aviny satria ilay nampahiratra ny masony de fa nilaza taminy hoe aza manany impitso ianao, ny impitso anany azy. Ary ny any ambadiky ny fasana azy efa nampahafantarin'lay Kristy, nampahiratin'lay Kristy ny masonao ahita na de ny any ambadiky ny fasana azy, fa ny any ambadiky ny fasana any ve ny nambarany izao no avy ka andray anareo any amiko, ny nambarany sambatra ny maty zay maty eo amin'ny tompo hatram'izao. Ary noho izany ry havana lay Kristy no soran'Andriamanitra ny rano teto am'izao tontolo zao hanome atsika ny tena fiainana, hanafaka atsika amin'ny fatoran'ny Satana rehetra. Ka raha mbola mifatotra ianao, atsoy Kristy. Raha mbola malahelo ianao, misy zavatra mampalahelo anao, tsy zaka ny fonao, antsoy Kristy fa hitondra vaovao mahafaly anao izy. Ary raha tsaronao fa mbola jamba ny masom-panahy anao, antsoy Kristy, manatona azy, hambarany aminao, na de ny zavatra ho avy aza hambarany aminao, fa ny ho avy mandrakizay aza efa nosoratany sady eo amin'ny teniny, de tsy ho jamba intsony ianao raha mahafantatra an'ilay Jesosy Kristy voaositr'Andriamanitra. Engane ry havana fahafantaranao any Jesosy ho Kristy de ampifaly ny fonao hitombo amin'ny fahafantarana azy lalindalina kokoa.
dia ho faly ianao miara-dalana amin'ilay voaositr'Andriamanitra. Ivavaka isika. Misaotra anao zay mpamonjy eo, amin'ny maha-Kristy ianao, fantatrao manko fa raha mbola eto tany zahay, dia maro be ny zavatra miteraka alahelo ao anatina ao. Nefa tonga ianao hitondra vaovao mahafaly io anay, ny famelan-keloka, ny fiainana mandrakizay. Maro be ny zavatra mamatotra anay eto amin'ity tany ity, fitiavam-bola, fitiavan-tena, fahotana samihafa, nefa tonga ianao hanafaka anay amin'izany. Misaotra ry Kristy io, ary marina tokoa fa miraparapa anaty aiziny zahay raha tsy manana anao. Nefa misaotra anao zahay fa fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay dia anao Jesosy Tompo. Ampio zahay ay mifikitra aminao amin'ny androm-piainana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.